it seems you're all alone, and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Haleluya, mideran Jehovah ry fanahiko, hideran Jehovah aho raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Ivavaka isika ry ray masina indrindra zay nan-danitro, Andriamanitra fitiavana be famindrapo ianao. Ankehitriny dia nomenao fotoana indray zay ahafahanay mifampizara sy manao ny sitraponao amin'izao fotoana izao, koa dia mombanao ny mpanomponao izay tondra ny teny koa hosorony molotro ary meo anany tsilotsaina ahafahako hampita ny afatra avy aminao ary deraina neny anaranao noho ny aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabanao indray tratran'izao sabata mahafinaritra izao. Andriamanitra fiadanana hita somantsika tsirairay avy ary sabata feno famasinana ne ity sabata ity.
Manasanao andray ambebolonao indray ka ovakitsika ao amin'ny Isaia 5:1-4. Lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza aza matahotra indro Andriamanitra ho avy mitondra famalihana dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Dia andeha ho toizantsika ao amin'ny Jeremia 7:7. Antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao. Andeha arisika iombavaka endry Andriamanitra rainay masina andrina zay ny an-danitro, Andriamanitra fitiavana sy be famindrapoanao. Ankehitriny dia miaontso ny anaranao izahay, meteza ianao haniraka amin'ny fanamasina mba hanomenay saina feno fahendrena ary fahaizana maneo ny voninahitrao amin'ny teny rehetra izay hambara eto koa hosorony molitra ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, ary metezako ianao hiditra antsehatra amin'ny fiainanay tsirairay avy koa ampahireso atanjao fatonona sy angatana amin'ny aran'i Jesosy Kristy. Amen. Fanompoampivavahana fanatitra sy ny ampafolina dia fanehoana fa Andriamanitra no namorona an'izao rehetra izao. Koa manasanao andray izany fanatitra sy ampafolina izay efa nomaninao mandritra ny enemana izay ary hivavaka mangina isika. Amen. Ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy 5:10 dia izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao tonga tety ambony tany Jesosy Kristy amonjy ny mpanota ary amin'ireny izao no lohany. Rehefa nanota itsika olombelona dia nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy mba ahafahana indray mamerina amin'ny laoniny izany fahatokiana izany. Koa nomen'Andriamanitra antsika izao tontolo izao ahafahantsika maneho ampahibe maso fa Andriamanitra no namorona antsika. Nomeny antsika izany mba azahoantsika mahay mitantana izany fananan'Andriamanitra izany ve itsika, ary tsy vitany hoe mahatoky fotsiny fa raha mahatoky tsika eo amin'ny fitantanana fananan'Andriamanitra dia izao no voalaza ao amin'ny ohabolana toko 7:20 ka ny andininy 20. Ohabolana toko 7:20 andininy 20. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana, fa izay mahay te hanakarena dia tsy maintsy ho elohina.
raha tianao no hotahiny Jehova eto amin'ity tany izay nomeny atsika ity, de mila mahatokytsika, mila mamerina ampatokiana ny zavatra izay notantanin'Andriamanitra, ny vola, ny fananana, ny tenantsika, ny momba antsika rehetra, de mahatoky ve tsika eo amin'ny fitantarana an'izany fananan'Andriamanitra izany. Fa azo antoka fa raha mahatoky tsika de ho be fitahina, ary tsy vitany hoe ho be fitahina fa handray nylay valisoa de ny fiainana mandrakizay izany. Andehtsika hitsangana hivavaka ho an'izany fanatitra sy ampafolony izay efa natokantsika ho an'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Ray masina tsara indriny an-danitro, misaotra midera mame voninahitra anao hatrany izahay, fa ianao tokoa no tompony izao rehetra izao, ary zay de olona no forononao, napetraka ao hitantana ny fanananao. Ankehitriny raha mamerina zany ampany amin'izany fananana izay nomenao anay zany zahay, de io manokana izany mba ahavita be eo amin'ny asa fanompoana, ary mangataka izay mba tanterao aminay ny teny fikasanao izay nomenao ho anay tsirairay aby. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana ny vavaka. Amen. Mbola falomeravanareo ndreraka izy ny tenako natratra n'ity sabata mahafinaritra ity, ary miraly raha mba sabata feno fifaliana ao antsika ity sabata ity.
Ny lohateny tantara izay entiko amintsika androany dia hoe ankizy mpamaolana. Ina tsara hoe ankizy ny lohateny? Esa indrindra, ankizy mpamaolana. Ankizy lahy anankiray izay 10 taona no tantaraiko amintsika. Fanilotsoa no anarany. I Fanilotsoa raika izy dia manana zoky anankiray izay marary efa ela ary tena mampalahelo be mihitsiny izy. Ary manana dada sy neny ihany koa nefa izy nisy fotoana io zokiny Fanilotsoa io nentina tany amin'ny hôpitaly nefa noho ny tsy fampim-bola teo an-tokantrano zareo dia tsy vita tsony ny fanafodiny ary voatery tsy maintsy nahiditra tao an-trano izy ary tao izy no nipetraka fa tsy tany amin'ny hôpitaly intsony. Indray andro dia sendra nandalo teo amin'ny varavaran'ny eny i Fanilotsoa tamin'izay ary toa naheno fokofoko tao anatin'ny efitrano izy. Nahasarika azy loatra izany ka nitsatoka mihitsiny izy aloha ka nenony tsara. Inona re izany nataoko e? Efa tena marary mafy ny zanako. Tsy hitako tsony izay azo atao. Jesosy eo, miandry mirakla avy aminao aho sisa. Gaga raka izy Fanilotsoa. Mirakla? Zany ny fanafody manasitrana ny zoky. Aleo hazakazako any efitranoko mainy. Aingana dia aingana. Lasa nakany any efitrano ndraiky izy Fanilotsoa ary ina ozy izy nareo ny zavatra nataony tao? Nakato ny mafy be ny efitrano ary tonga dia nandohalika ny vavaka izy tamin'izay fotoana izay ary ozy izy. Jesosy malalo omeo mirakla zahay fa zany ny fanafody manasitrana ny zokiko. Tao aorianan'izay dia tsarony. Hoay ay moa izany manana badin-drakitra tao mba fandriana. Aleo hoe jereko. Hoay tsy maintsy vakiako ty ka. Ay voavaky ilay badin-drakitra raka izy ary hoay misy 200, 500, 1000. Andeha aingana zaho any an'ilay farmasia ny fitiananay fanafody tamin'ny ray aman-deha iny. Soa ihany fa tsy alavitra izy iny. Rehefa nandeha izy raka izy nihazakazaka izy ary tena nisefosefo mafy izy rehefa tonga teo amin'ilay farmasia ary ozy izy matsy an'ilay olona. Manahoana tompoko? Saika manontany? Fa misy inona ry tovolahy? Kalma aloha ianao. Tsy izany tompoko fa misy mirakla ve? Adalana ianao ty sao dia tsy normal tsara. Ka misy mirakla ve? Tsy iza izany ato ry tovolahy. Sady lasa raka izy ilay mpandray olona ary nipitrapitra kely teo Fanilotsoa tamin'izay fotoana izay. Dia sady kivy izy niketraka ary mivavaka hoe Jesosy eo. Inona indray nataoko izy nahitako ilay mirakla. Tonga tao an-tsainy tampoka hoe mahita farmasia ary ananarya fa aleo aloha andeha hazakazaka ho any Rehefa nandeha nihazakazaka any an'ilay farmasia izy dia tonga teo izy ary ozy izy hoe aleo aloha izay petraka tsara eto dia akaina dia antany moramora ny olona io fa sao dia lazainy fa hoe adalo eo indray za. Rehefa nanontany izy dia ozy izy hoe tompoko azafady indrindra hoe ahoana angany ianao izay ry tovolahy? Misy mirakla ve azafady? Mirakla? Gaga daholo raka izy nanodidina fa ino izany teneninao izany? Mirakla? Iny nisy lehilahy anankiray izay mianjaika dia mianjaika tokoa ary nivoaka avy ao anatina tomobila tsara tarehy ary gaga ihany koa izy. Inona hoe fanafody jerenao ry tovolahy? Mirakla tompoko. Fa ataonao inona izany? Aty aminahy misy an'izany ozy izy. Misy an'izany any aminao? Tsy izany mantsy fa nitonia aloha ianao ao fa foana ranomasonao dia tantarao aminahy amin'ny atsipiriana. Tsy izany tompoko fa marary ny zokiko ary henoko fa izao no tenenineny hoe mirakla hono no manasitrana anazy. Izany ve? Izao ary mandeha any ianao mody dia atorotoroy anahy hoe aiza ny tranonareo fa ho avy any hitondra an'ilay fanafody. Fa nga ianao mandeha any aiza ny toerana misy anareo? Eto anana no misy anay mandeha an'ity lalana ity ianao dia rehefa tonga eo ilay trano mavomavo dia mihodina kely dia mahita trano somary ivaiva dia ao misy anay manaraka ny lalana iny. Misaotra betsaka ry tovolahy, mankasitraka indrindra fa izao mandeha any fa ho avy any rehefa lasa noto Fanilotsoa raka izy dia izao. Faly ery satria hoe ho avy eo ilay fanafody hanasitrana ny zokiny ary ozy izy ilay lehilahy niteny anazy niresaka tamin'ny vadiny izy. Zao ramatoa,
misy olona mitady fanampiana mafy ary ka izao andeha ho aly za fa ianao aloha mijanona eo fa inona le olana any aleo za aloha andeha mihitsiny ka eny ary rehefa fotoana elaela 10 minitra teo angambany de tonga tany amin'ilay toerana izy ary akory ny afalian'ny fanilotsoa tamin'izay fa kay mpitsabo matianina ity lehilahy ity ary tena faly izy tamin'izay izao ny tenin'ilay lehilahy hoe zao ry zareo etoako ny fitsaboana n'ity zaza ity sy ny mombamomba anazy rehetrarehetra tena faly ifanilotsoa sy ray aman-dreny tamin'izay fotoana izay ary izao ny teneniny hoe tena mankasitraka indrindra tompoko tena mankasitraka fa tena fanampiana ho anay ary famonjena ho anay ianao rakizy malala ajantsika eo ny tantara fandehasitona lesontsika rehefa manana an Jesosy sika rakizy rehefa matoky an Jesosy isika dia afaka manao zava-mahagaga afaka maneho fitahiana ho an'ireo fianakaviantsika ho andreo ankohonantsika isika ary afaka manampy ny hafa ihany koa isika rehefa manana an Jesosy satria ny talaosy ny vavaka mafy tamin'i Jesosy ifanilotsoa mba nangataka zany fanafody izany na tsy fantany ary fanafody iny zany mirakle zany dia fantatra ilay raintsika izay ny an-danitra nefa ny zavatra ilainy ary sitrana somatsara ilay zokiny noho ny fahatokiny an Jesosy sy ny fahatokiny fanilotsoa an Jesosy ihany koa ka maniry araka izy mba hanahaka an'ity zazalahy kely vao 10 taona monja ity isika ary anisany anampy sy ho fitahiana ho an'ny manodidina asika ho fitahiana ho ao amin'ny ankohonantsika ny ianareo ankizy rehetra amen iaraka ivavakintsika Rene tsara indrindra an-danitro misaorabetsaka anao izay satria nomenao tantara izay afaka nandraisina lesona tamin'ity sabata ity. Taioana iny ankizy rehetra mba ho fitahiana ho an'ny ankohonana misy azy, ho fitahiana ho andreo manodidina anazy. Dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.
Anao ndray a amty fotoana ity amty fizarana ny teny izay fampahirezana ho anao am'izay miheno izao fandarana izao. Ny lohahevitra izay ampitondraina n'izao famelabelarana fampahirezana izao a de ny hoe mahireza aza matahotra. Fa inona moa no tena mahatonga hanome an'izany lohahevitra izany? Rehefa mijery isika ny toejavatra miseho manerana zao tontolo izao dia ho tonga saina ihany. Tamin'ny taona 2024 de nisy fivoriam-be ho an'ireo manam-pahaizana natao tao Afrika Atsimo, mitondra ny lohateny hoe sommet de la terre. Rehefa ny kondo tao ny manam-pahaizana dia nisy tsaokevitra noraisina tao dia ny hoe ay ty tany ty efa miantitra, miasimba ary tazona aretina. Ary indraindray ary rehefa ny fampiresaka tao fa ireo fandrosoana zay eo everina misy am'izao fotoana zao no lasa manageja ny fiainantsika olombelona. Tahaka zany ny entona manageja hafananana ny FDCR zany izay manatonga ny fikorontanany atmosfera, mahatonga n'ilay hoe changement climatique. Rehefa voageja tahaka zany ity tany ity ary tsy ny tany ihany fa ny fiainantsika zolan'olombelona mihitsiny dia ny sotomina atao ihany koa fa hoe mitotongana ngay ny toe-tsaina na ny toe-panahy ny olombelona satria manina voageja ny zavatra zay eritreretina fa hitondra fampandrosoana ka miteraka sedra olana maro samihafa na mitondra ihany koa zavatsarotra ho an'ny firenena na matanjaka io na firenena mahantra io, mitondra izany koa olana izany eo amin'ny isa-tokatrano na isam-batan'olona mihitsiny ary ny tena mahazendana dia ny anam-piangonana mihitsiny no tratra nyzany ihany koa. Raha amin'izao fiainana iainantsika izao dia miaina amin'ny andro feno
fahamazinana isika. Ao anatin'ny toromaso lalina ihany koa, ary tsy mahalala ny tena zava-misy, izany hoe raha jerena de hoe maizina potitry ny mazava. Ny apôstôly Lioka dia nilaza tamitsika fa milaza hoe ho reraka ny fony rehetra ozy izy no ninona fahatahorana, ho reraky ny fony olona rehetra noho ny fahatahorana ny toe-javatra mitranga. Miaina ao anatin'ny tena hoe fiainana feno fahamazinana tokoa isika taranak'olombelona am'izao vanim-potoana izao. Kanefa na de ho ary izany, antsony isika, antsony ianao, itsika tsirairay avy tsy atahotra. Ny mahazendana ary mahagaga eo anatrehan'izany toe-javatra izany dia isika na ianao io zany na iza izay mitseho azy fa hoe kristianina na hoe olon'Andriamanitra no tena hiara-pahoriana raha mihoatra ny olona zay tsy malala an'Andriamanitra. Rehefa zohina Iasafa zay nanoratra ny Salamo 7:70, rehefa nahita izany izy hoe ny ratsy fanandray no tohotra ny tsara ny fiainany raha jerena amin'ny akabeany zao tontolo zao, de nisy fianonana tao aminy. Ary zany fianonana zany no nanageja ka nahatonga azy hoe saika ny bolisatra, saika ny solavaka ny diako. Hitatsika zany any amin'ny Salamo 7:70 andininy 2:7, ary amin'ny 4:4 ary izy de nilaza amizay azo pahoriana mandritry ny andro aho, ary faiziny isa maraina. Izany no toe-javatra miseho eo amin'ny olona izay manaradia anio Andriamanitra io. De lasa ny fisainana mahagaga ihany fa hoe toa tsy rariny kosa ry zany e, ary fa maninona ary Andriamanitra no manao an'izany, fanontaniana mipetraka zany. Ny Isaia mpamilany ao amin'ny 7:50 de ny faharoa de hoe ny fahotanareo izy no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ary mbola namafisy ny Jeremia mpaminany koa zany 5:5 hoe ny fahotanareo no misakana ny soa tsy ho azonareo. Ay zay zany le zatra manageja anao io, izany zany no zavatra mitranga eo zahako na ianao na ny rehetra zay mieno. Mahatsapa hoe ohatra ny tena ny ratsy fanahy ny olona tsy haiko tsony zay ilazana azy, tohatra ny tena hoe manana an'izay za atao, fa izay tena hoe manolo tena an'Andriamanitra indray tohatra ny tena hoe mampalahelo. Ay ve io fahotantsika io fahotanao io eloka zay misy eo amitsika io
eo aminao io no managejantsika ka mahatonga an'Andriamanitra mety tsy mieno ny fitarainantsika na ny fangatahantsika fa tena ahoana marina ny zava-misy fantaniana mipetraka daholo zany de ny ao amin'ny andehantsika jeriny amin'ny Ezekela toko 7 ao amin'ny Ezekela toko 7 de rehefa tena mijerena io toko io dia maneho ireo fahavetavetana hita tao trano Jehova ny fahavetavetana fa ny ray am'ireo ihany no andeha ho jerentsika fa azonao atao rehefa manam-potoana ianao de vakio manontolo ane fa inona daholo zany ny vetavetana nataon'ny olona tao am-piangonana zany fa le 15 tapany faharoa ao de milaza ao dia nisy ozy izy dia nisy tokony ho 12 lahy ny amboho ny tempolin'i Jehova na ninona le 12 lahy ny amboho zany hoe nanao any amin'ny takona tsy hita any zany na nanao zatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsony zany tsy nieritreritra nanao tsinotsinona ny tempolin'i Jehova tsy nojereny itsony ary mbola toizana le izy dia nilaza toy izao ka nanatrika ny atsinanana ary ireo dia niankohaka manandrify ny masoandro nanatrika ny atsinanana niankohaka rehefa niamboha izy zany de niankohaka indray fantatritsika tsara fa zany masoandro zany de tamin'ny andron'ny Romana zany no Andriamanitra ny vavahana fa tsy le Andriamanitra lay tena narin'izao tontolo zao izany no toe-java-misy ao am-piangonana bedabe isika no mahatsapa fa misy fitaovana ary fomba zay ampiasaina ary tena ilaina tokoa le izy fa rehefa tsy voafehanao izy io de mitondra anao iambo an'Andriamanitra ary miankohaka amin'iny zavatra zay nieritreretinao fa misy fandrosoana iny ataonao tsinotsinona io Andriamanitra fitiavana io ary de ao amin'ny 17 sy ny 19 izy tsy ho vakitsika izany satria fa melasa ny fotoana fa reo toe-javatra natao le fahavetavetana rehetra natao de mahatonga an'Andriamanitra tezitra amintsika tsy vitany hoe tezitra fotsiny Andriamanitra fa tsy hamindra fo amintsika mihitsiny izy ary tsy hiaino ny fitarainantsika ihany koa ny apôstôly Paoly neny ho jerentsika ary amin'ny Koritianina voalohany dia toko 9 ndeniny 12 de milaza hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety andevozon-javatra na inona ianao mieno ahy io mety misy zavatra eritreretinao mahasoanao mahafinaritra anao kanefa tsy hitondra zavatra fahasoavana eo aminao zany oka tsy ho andevozony zany ianao fa oka Andriamanitra natao voalohan-darana oka Andriamanitra no atao voalohan-darana ilaina isika izany
ny miala ao anatin'izany fanagejana izay alefa ny tontolo fiarahamonina izany ary tsy miala tao fotsiny fa misaraka amin'ny mihitsiny manao divorce mihitsiny ray zay ny ilazana azy ary na de ny zavatra kely zay eritreretinao ilainao indrindra ary dia ajanony. Ndray andro tamin'ny lohataona tamin'ny 2019 ingay Lemberg de nanao fiaikana anankiray. Ary nanao fiaikana izy hiala any États-Unis ho any Europe ho any Frantsa zany. Hatramin'izay mbola tsy nisy mpanamory fiaramanidina navita an'izany. Fa ingay Lemberg ny hoe andeha hanao fanandramana. Rehefa nandeha hanao fanandramana izy dia nisy mpiasa ampositra mba hoe tia mba eto any tia entana kely tia ho an'ny havana any. Kanefa dia nolaviny izany. Zava-dehibe ny mitondra an'izany kanefa dia nolaviny tsy netiny. Na de ny boty satria ny mpanamory fiaramanidina manao kiraro an'ny dia nasorony zany. Na de ny elonaina ara de najanony zany. Na de ny fandraisan-davitra ara mba hahafahan'ny fandray any amin'ny tour de contrôle de najary nasorony. Na de le karta manamory mitoe tia ny lalany komana de najanony avokoa zany. Ny zahatra kely rehetrarehetra no heveriny fa tsy hatanteraka n'ilay fiaikana ho tonga any Frantsa de najanony. Ary isorana ny tompo fa naninona tonga somatsara tany Frantsa. Isika koa inona no zavatra heverintsika fa vato misakana tsy ahafahantsika tena hoe hanompo an'Andriamanitra esory avokoa izany. Andriamanitra de fitiavana fa milaza izy ary amin'ny Apokalipsy 3 de eo jerentsika vetivety Apokalipsy 3:7 dia milaza an'izao ny apôstôly John. Izay rehetra tiako no anariko sofaiziko koa dia mahazo toy ianareo ka mibeba. Izay rehetra tiako no anariko sofaiziko. Ary ny mpanao salamo manamafy amintsika ihany koa 7:1 andininy fa 1:70 de hoe soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Andriamanitra de tia antsika mandrakariva izy ary manome taridalana anao ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny antony mahatonga no mety toejavatra na olana eo amin'ny fiainanao mety tsy ahitapam-olana? Misy antony ao. Misy antony ao. Tian'Andriamanitra isika. Ny hiverina eo aminy izany no mety antony mahatonga azy ohatrany tsy mihany vavaka, ohatrany ny olana misy foana eo amintsika fa aiza foana Andriamanitra, miheny ve Andriamanitra? Rehefa namaky tsika tary amin'ny Isaia vakiteny fototra de hoe lazao amin'ny reraka ao am-po. Mety ho ianao io, mety ho za io reraka am-po io. De zao no lazainy hoe mahireza aza matahotra. Mahireza aza na inona toejavatra amin'izao amin'ny fiainanao de zao hoe manana fahirezana. Esoro ny tahotra fa Andriamanitra de ho avy izy ka hamonjy anao. Ho avy Andriamanitra hamonjy anao, hamaly ny vavaka anao izy zay asandratrao io. Andriamanitra de tianao ko engane isika mba handray ny afatra ny apôstôly John ao amin'ny 5:10
amaraparana antsika izao fotoana izao toko fa 5 andiny fahafito de zao no zatra takin'Andriamanitra amintsika raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao am-ponareo ny teniko. Hono sisy iainana ivelomana zany a ilay a tenin'Andriamanitra de mila miray amin'Andriamanitra. Raha izay no ataotsika de ny toyny ao dia milaza amintsika de hoe angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo a izany. Angatao zay a tadiavinareo fa ho tonga aminareo a izany. Ry avako ianao mieno io mahireza aza matahotra ninona toe-javatra miseho amin'ny fiainanao fa ankino Andriamanitra ary teny zay nolazainy de hoe rehefa izany de mibeba. Raha misy fahotanao nisy fahatosoanao de manino andesika hibebaka. Ary hamarana anazy ny apôstôly Paoly dia milaza antsika any amin'ny Romana any ary tia koa io no hoentitsika misaraka eto androany ao amin'ny toko 12 ao amin'ny Romana dia tsy maninona vaketsika ny 1 sy ny 2 manao hoe minaran'ny tompo ko am'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mahatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sy hitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety atanareo izany. De ilay 2 ary aza manao ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady ankasitrahana no marina. Izany teny zany no okany mba ho amintsika mandrakariva fa izao hoe azakivy naketraka fa io Andriamanitra io tsy andao anao ary hanomeanao ny izay ilainao ko ingany ny fahasoavan'ny tompo ho aminao mandrakariva ary manaova dingana hanantona bebe koa amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Dia deraina ny tompo. Amen.
Ary Jehovah nyteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitendrena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao ny teny entinareo mitsodrano zanak'Israely raiso ny tsodrano. Hitanao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindrafo aminao. Anantitra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanana. Amen.